Nitondrany ny tale général ny foibe mpitantanana kabe ny etra fanazavana ihany koa ny mikasika indrindra ny antsoina hoe caisse enregistreuse ny mikasika izay indrindra no arantsika ao anatin'ity fanadidina ity. Ny caisse enregistreuse zany dia tena caisse mihitsy installena tamin'ny 2016-2017 dia misy hoe boîte noire zay indray zany tanjona manaraka ho an'ireo lefa manana caisse dia misy zay boîte zay fotsy zany manao transmission an'ilay données makany fisc io aloha zany tsorina fa mbola misy fanaraha-maso tokony atao mafimafy koa fampiasana an'ilay caisse enregistreuse reny satria ny zavatra tsikaritra zany dia na dia velona mandeha ilay caisse enregistreuse efa manao fitsirihana eny ny mpiara-miasa aminay indraindray tsy ampiasain'ilay olona ilay izy io misy varotra zany tsy ampidiriny ao anatiny reny zany mila raha maso tsara mihitsy ny olona mampiasa an'izy régulièrement eo amin'ny 27% dia rehefa tsy mampiasa an'izy moa zany dia maninona zay angambany tsara fantsika hoe rehefa omena an'ilay caisse enregistreuse moa zany ianao dia rehefa hita zao izy fa tsy ampiasainao fa nefa ianao manao varotra ihany dia ao amin'ny lalàna mametra zay zany s'exposer anao amin'ilay hoe taxation d'office ny ilay déclaration ataonao zany lasa ohatrany tsy dia misy valeur satria efa tratra ianao hoe tsy ampiasainao koa ilay fitaovana dia possible tsara mihitsy zany mpiasa rehetra manao réévaluation ny chiffre d'affaires ny olona tsy mampiasa an'ilay